dia falitafaraka amintsika indray ato anatin'ny fandarana meteo manolotra ny araba tompoklasy sy tompokovavy. Ny fironana ankapobean'ny toetry ny andro no rosoantsika voalohany. Andrasana ny fiaviana rindrin-drahona ato anatin'ny 27 ora ny atsimon'ny Madagasikara any izay ampitoetra ny volinandro mafana ato anatin'ny 3 andro manaraka eto amin'ny nositsika. Ho amin'ny rapitsy sabotsy fa 5 ny volana aprily 2022 ary ho amin'ny maraina arak'izay hitantsika amin'ny sary izao dia sitraka andian-javona vao maraina ny aty amin'ny avoatany tahaka izay koa aty atsimo atsinanana aty. Ny ankoatr'izay moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho amin'ny rapitsy ho tolakandro indray dia hanoram-baratra avokoa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy afovoany andrefan'ny Madagasikara iny tahaka izay koa aty atsimo atsinanana sy ny amin'ny faritry ny avoatany. Fa dian'izao dia efa miomana isika amin'ny faritry ny avoatany iny indrindra ny amin'ny faritra avo ao Vakinankaratra, Analamanga sy Tasy satria isy ny riska na avandra. Anorana tandrifin-drahona kosa ny amin'ny Takariva sy ny amin'ny ala ny amin'ny faritra avaratry alaotra iny tahaka izay koa any Sofia any ny amin'ny faritra sisa moa dia ho maina ny andro. Mahakasika ny maripana indray dia somary misy fiakarany ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritry ny avoatany. Raha jerentsika ny taremarika dia mandina ny 13 hatramin'ny 30 degré celsius izany. Ho amin'ny alahady fa 19 ny volana aprily 2022 indray dia ho maina amin'ny ankapobeny ny maraina fa hipotra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona ny tolakandro any Samborano sy ny any amin'ny manodidina ny faritry Melakiny. Mety arahana oram-baratra kosa izany orana tandrifin-drahona izany ny any Abongilava, Itasy, Vakinankaratra tahaka izay koa any Moromanisy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny ankoatr'izay moa dia ifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany kely ny maripana any atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius izany. Ny maripana mangatsika kosa dia any Vakinankaratra no ahitantsika azy 13 degré celsius ary any amin'iny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara iny no ahitana ny ambony indrindra izany hoe misy ny any ny midipiditra kely aty amin'ny avoatany 5 hatramin'ny 9 degré celsius eo. Ny alatsinainy fa 17 ny volana aprily 2022 indray dia andraondrahona hatrany amin'ny voamaraina. Ny tolakandro kosa dia hipotra tsikelikely ny oram-baratra any amin'ny faritry Diana iny ny aty amin'ny faritry Savasy any amin'ny Melaky ary Vadivavy Fitovinany iny no ahitana orana tandrifin-drahona malefaka indraindray. Ny ankoatr'izay ny faritra sisa izay tsy nitononona teo dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro. Ny maripana dia hiverina hiakatra indray ny any amin'ny faritra atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny fa ny ankoatr'izay dia tsy dia misy fiovana firy. Amin'ny faritry ny tendro ny avaratra dia eo anelanelan'ny 19 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana voatombatombana ary any amin'ny tendro ny atsimo nositsika iny dia eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 30 degré celsius. Mahakasika ny tahafaly-tondrivotra eto Antananarivo indray dia nahitana fiakarana kely izany manodidina na ambonin'ny fetrany OMS ny rehefirehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy no jerena dia vinavinana hijanona ho antonony amin'ny ankapobeny tahafaly-tondrivotra eto Antananarivo. Dia izay tompolasy tompovavy no meteo azona tolotra ho antsika ho amin'ity ality aza dinona hatrany manaraka ny vaovaon'ny meteo amin'ny page Facebook ny Foibe famantarana ny toetry ny andro. Eo koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg, ny application mobile Meteo Madagasikara officiel ary ny YouTube Meteo Madagasikara. Mirary ianao farany herinandro mahafinaritra. Veloma tompoko.